Fadio ny manakatona sy manendrikendrika fiangonana. Mbola ampifaliana no afaka miaraka aminao indray ao anatin'izao fandaharana fantarony marina izao. Dia isorana ianao izay efa mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana fantarony marina, isorana ihany koa ny MCTV izay mikarakara n'izao fandaharana izao. Ny loha hevitra izay fampizarana amintsika androany moa dia hoe fadio ny manakatona sy manendrikendrika fiangonana. Ny fanakatonana sy ny fanendrikendrena fiangonana dia tsy hoe amin'izao andro iainantsika izao akory vao nisy an'izany, fa efatra tao anatin'ny baiboly, efatra amin'ilay andron'ny apôstôly no efa nisy an'izany. Ary vao maty mihitsy ary Jesosy, mbola tsy nitsangana tamin'ny maty fa mbola vao tao am-pasana Jesosy dia efa naniraka olona ireo fariseho sy mpanorandalàna mba hijoro vavolombelona mandainga hilaza fa tsy nitsangana amin'ny maty Jesosy, fa no mpianatra ihany nangalatra ny fatin'i Jesosy. Dia kanjo moa tsy voasakan'ireo fariseho ireo ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa nitsangan'i Jesosy ary mbola nitory filazantsara niaraka tamin'ireo apôstôly, ary nisy olo vavolombelona marobe nahita an'izany fitsanganan'i Jesosy zany, nahitan'i Jesosy nitsangana taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Dia rehefa avy eo nametraka n'ilay fitohizany asa tamin'ny apôstôly Jesosy amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ny apôstôly dia nanomboka nijoro vavolombelona sy nitory ny fitsanganan'i Jesosy, nitory ny anaran'i Jesosy, nanirana ny Jerosalema. Dia nanomboka teo indray dia nitoy indray ilay fanenjehana, fanakatonana fiangonana, nitoy indray ilay fandrahonana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra, dia nisamborina mihitsy ny asan'ny apôstôly, dia nirahonana, nikapohana, nampidirina tao an-trano maizina ry zareo. Dia teo zany dia nanomboka ny tombo ny zay hoe fanenjena fiangonana izay. Inona nefa ny antony mahatonga an'ireo fariseho sy mpanoran-dalàna, ireo mpanapaka sy loolona izay manatanteraka an'izay hoe fanakatonana fiangonana, izay fanendrikendrehana, fanenjehana izay? Satria amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7 dia milaza hoe satria feno fialonana ry zareo, feno fialonana tao anatin'ny fony. Ny 7:30 amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 koa dia milaza hoe ary lotika eo izy ny fony izy ireo, ka ny endry izy ireo ny ahafaty an'ireo apôstôly eo, satria nisy fankahalana tao anatiny, nisy tsy fitiavana tao anatin'ireo, nisy fialonana tao anatin'ireo olona ireo nahatonga n'ilay fanenjehana. Ary izay mihitsy ange mahatonga ny fanendrikendrehany, izay mahatonga n'ilay fanenjehany, satria misy tsy fitiavana ao, misy fialonana ihany koa ao anatin'izay zavatra izay. Ka aza miombon'ho tamin'ny sasany ozy izy ny tenin'Andriamanitra, aza mankasitraka n'izany akory. Any amin'ny Timoty 2:5 ny tenin'Andriamanitra hoe aza miombon'ho taminy ozy izy fa tehirizo madio ny tenanao, satria mitovy ihany na ny mpanenjika na ny olona izay miombona amin'ny fanenjehana. Ny olona mividy halatra dia mitovy amin'ny mpangalatra ihany, satria na dia tsy nahafantatra ary ny olona iny fa mividy zavatra halatra izy ka rehefa tratra ilay mpangalatra dia miara voaroiroy amin'ilay asa ratsy nataon'ilay mpangalatra ihany ilay mividy halatra, satria mitovy ihany ny fitsaran'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatr'izay koa anatrehan'Andriamanitra mitovy ihany izay, satria miombona ao anatin'izay zavatra izay. Inona moa no tiako tenenao anatin'izay dia izao hoe raha kristianina ianao aza miombona ao anatin'ireny fanenjena fiangonana ireny. Raha kristianina ianao dia aza miombona ao anatin'ny fanankatonana fiangonana sy ny fanendrikendrehana fiangonana, satria lasa mitovy amin'ny fariseho sy ny mpanoran-dalàna ihany ianao izay manenjika ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly. Dia zavatra anankiroa rehefa nitoy ny fanenjena fiangonana dia ny zavatra anankiroa ny tenenin'ny Gamaliely ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 manomboka amin'ny 4:30 ao, satria rehefa misamborina ny apôstôly dia nivory ireo mpanoran-dalàna sy ireo mpanapaka ireo inona nataontsika amin'ireto olona reto, fa tsy voasakana mihitsy ny fitoren'ireto ny anaran'i Jesosy. Dia nitsangany Gamaliely tamin'izay fotoana izay dia nananatra n'ireo namany izy hoe zaho izy manoro hevitra anareo hoe avelao fotsiny amin'izao ireo olona ireo ozy izy, fa raha ohatra ozy izy ka tsy avy amin'Andriamanitra zao zavatra izao dia ho foana fotsiny izy ho rava-maina izao. Fa raha toa kosa ozy izy ka avy amin'Andriamanitra zao zavatra izao, zany hoe ilay fananganana fiangonana sy ny fitorinany anaran'i Jesosy, dia tsy ho azonareo foanana izao ozy izy ary fandrao ho tonga mpiady amin'Andriamanitra nareo. Izay ilay zavatra anankiroa ny teneny. Voalohany indrindra, tsy ho azonareo foanana izao raha toa ka tena avy amin'Andriamanitra marina, ary ny faharoa manarakarak'izay dia hoe ho tonga mpiady amin'Andriamanitra ianareo ozy izy. Zany hoe ny fiangonana anankiray zany raha toa ka avy amin'Andriamanitra tsy azo foanana izany mihitsy.
raha ataontsika misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ny ran'Andriamanitra anangana fiangonana izy eto Madagasikara, ka raha avy amin'Andriamanitra marina iny fiangonana iny dia tsy azo foanana iny ninona zavatra atao amin'iny fiangonana iny, tsy ho foana zany mihitsy iny, satria izay mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ireo fiangonana tany Jerosalema. Niazanana katona ny fiangonana, niazanana ny sambolana ny apôstôly, ny fatorana ny apôstôly, ny rahonana ry zareo, ary nikendrena ho faty mihitsy ary fa tsy voasakana ny fitaran'ny fiangonana. Vao may ny tombo andro manalina anisan'ny fiangonana tamin'izany andro izany, ary rehefa nitohy foana ny fanenjena dia vao may lasa niparitaka tsy tao Jerosalema ihany fa lasa niparitaka nanomboka tany Jodia, tany Samaria, lasa tany misy koa tany Damaskosy, ary lasa manerana ny azy ny fiangonana manam-pahatonga an'ilay hatraty Madagasikara. Zany hoe arakaraka ny nanenjena an'ilay fiangonana vao may nampitombo an'ilay fiangonana andro manalina. Ary ny faharoa manarakarak'izay zany dia izao hoe ilay tenin'ny Gamaliel ilay tao anaty baiboly teo ihany, fa andao tonga mpiady amin'Andriamanitra ianareo izany hoe tsy ilay fiangonana sy ilay mpanompon'Andriamanitra fotsiny ihany no enjena ao anatin'izay, fa ilay Andriamanitra izay ao ambadiky ny fiangonana. Raha avy amin'Andriamanitra fiangonana anankiray, Andriamanitra zany no manohana ny fiangonana iny, Andriamanitra zany ny ao ambadiky ny fiangonana iny mazava ho azy. Ka raha misy zany mandrava ny fiangonana iny, misy zany te hanototra ny fiangonana iny, te hanafoana ny fiangonana iny, dia tsy ilay fiangonana fotsiny tiana ho akatona, fa ilay Andriamanitra mihitsy zany miditra antsehatra ao anatin'izay zavatra izay. Nisy lehilahy anankiray koa tao anaty baiboly izay mpanenjika fiangonana fatratra, i Saoly ny anarany. Dia rehefa nitohy ny fanenjen'io lehilahy io, nanomboka teo Jerosalema aloha izy nanenjika fiangonana, namono kristiana, nanagadra ny apôstôly. Dia rehefa nitohy ny fanenjehany amin'isan'ny apôstôly toko 7 izy, rehefa hanenjika ny fiangonana, anakatona ny fiangonana tany Damaskosy izy, mbola teny am-pandehanana izy, tsy mbola tonga tao amin'ilay tanàna izy, fa teny an-dalana eo akaiky ny vavahady izy, dia niseho taminy Jesosy, dia niteny tamin'ny Saoly Jesosy hoe ry Saoly, nahoana ianao no manenjika fiangonana ny nenjehany, fa Jesosy niteny taminy hoe nahoana ianao no manenjika, satria nao ambadiky ny fiangonana dia Jesosy. Ao amin'ny isan'ny apôstôly toko 7 no misy an'izany tantara izany, satria ny ao ambadiky ny fiangonana Jesosy dia Jesosy. Reny fiangonana mitory ny anaran'i Jesosy, reny fiangonana mitory filazantsara, ka ny ran'i Jesosy dia Jesosy zany ny ao ambadika an'izay, satria nikitika ny fiangonana ny Saoly dia Jesosy mihitsy zany nikitiany tao anatin'izay, dia jamba moa izy tao anatin'izay. Ry Herôda mpanjaka tamin'ny andron'ny apôstôly dia efa nanenjika fiangonana, namono apôstôly mihitsy izy, dia rehefa nitohizany foana izay famononana apôstôly zay, dia toana vitsivitsy taorinan'izay, dia maty ihany koa izy. Misy an'izay mpanjaka anankiray izay koa tany amin'ny testamenta taloha izay tsony hoe mpanjaka Ahaba, izay nanambady an'ilay vehivavy anankiray mpanenjika fiangonana, fa niombona izy tao anatin'ilay fanenjena fiangonana, namono ny mpaminan'Andriamanitra, fa tsy naharitra koa ny fanjakan'io Ahaba mpanjaka io, ary tonga taminazy ny fitsaran'Andriamanitra tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra. Teto Madagasikara ihany koa dia efa nisy mpitondra fanjakana nanenjika fiangonana tamin'izany fotoan'izany, nanakatona fiangonana, fa taona vitsivitsy taorinan'izay koa dia rava ilay fanjakana. Ka rava zany ny fanjakana, tsy maharitra ny fanjakana manenjika fiangonana zany. Ary na olona niza manenjika fiangonana dia tsy misy olona hoe miala maina rehefa manenjika fiangonana zany, satria Andriamanitra no ambadiky ny fiangonana. Ny fiangonana tsy hoe naniraka ny tenany izy, fa Andriamanitra no naniraka anazy, Andriamanitra mifidy azy, ka Andriamanitra mihitsy zany no miaro an'iny fiangonana iny, Andriamanitra no miaro an'iny iraka iny rehefa manomboka enjena iny iraka iny. Ka tandremo ny manenjika fiangonana, tandremo aza miombona koa ao anatin'izany, fa isorony ny tenanao, aza mifaly amin'izany zavatra zany, isorony ny tenanao mba tsy ho mpiombona ao anatin'izany fankalana sy fanenjena, fanendrikendrena amin'ny zavatra tsy voapirofo mazava tsara, dia lasa misy fanendrikendrena, lasa misy fanenjena, fanakatonana fiangonana, aza miombona amin'izany zavatra zany, fa tsy mbola voazao akory zany zavatra zany, fa efa trao anatin'ny baiboly. Ary ny olona rehetra tao anaty baiboly izay nanenjika fiangonana dia ratsy fiafara foana, ratsy fiafara foana. Ka noho izany dia esory ny tenanao ao anatin'izany zavatra izany, esory ny tenanao, ary tsy mety ny
fanakambanana ny politika sy ny fivavahana dia tsy azo atambatra amin'ny politika fa zavatra anankiroa samihafa ireo zavatra ireo. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrahana isika rehetrarehetra izay nanaraka hatramin'ny farany dia mirasoa antsika tsirairay avy samy tahin'i Jesosy isika tsirairay avy.